Manoloana ny école primaire publique na EPP no zato andrefana tokotantsaritsika amin'izao fotoana izao. Eto no toerana ny safidianan'ireo tsara sitrapo hanaovana asa soa eto amin'ity tanàna sy vohitra Anosato andrefana ity. Ny anarako Uniana Marie Joanie DT3 ao amin'ny EPP Andavevaratra. Isan'andro rehefa mianatra dia miampita lakana foana dia ao aminay rehefa avy ny orana dia feon-drano be dia sahirana be izahay. Dia rehefa tondraka ny rano dia feon-drano hatrany am-balahany. Tany misy anay kalafa matsiaro malahelo latsadrano maso zaho raika avao atoy longo iaby agny tena matika jango baba. Eto ihany koa no sekoly nofidina nangalana ireo ankizy 10 izay karakaraina manokana ho an'ny NSM na ny AFM avy any tany lavitra any. Misy 10 izy ireo teo izay nofidina manokana tamin'ny alalan'ny critères. Ao anatin'izany ohatra ireo kilasy T1 misontra T2, ireo ankizy manana moyenne tsara ary ihany koa ireo ankizy ao anatin'ny fianakaviana sahirana. Amin'izao fotoana izao dia manoloana reto ray aman-drenina élève compagnie reto aty amin'ny faritra Kenieny. Dia arak'izao toerana ahitantsika azao dia tena mifaritra anaty rano tokoa rehefa tonga ny tondra-drano zareo. Zaho aloha misaotra ny SM nandray an'ny zanako 6e iny fa raha tsy izany anahy tsy nianatra dia misaotra madame Adeline koa satria izy nitady anay tany am-Piaramana dia izy nakanay dia nivoaray an'ilay zanako vavy. Ireo ankizy 10 ireo dia karakaraina manokana. Iantohana ny droit d'inscription sy ny frais généraux. Iantohana ihany koa ny fourniture scolaire. Omena azy ihany koa ny fikarakarana ara-tsosialy. Ao anatin'izany ohatra ny fandraisana tanana azy ireo rehefa marary, ny fitsaboana ny nifiny rehefa marary, ny fifidianana ny fanafodiny ray lany izany. Ary rehefa tonga ny 24 Desambre dia mizara panier de Noël ho an'izy ireo ny NSM. Ka ao anatin'izany panier de Noël izany dia ahitana vary, zava-pisotro, atody, paty ary hena. Ny mpianatra eto zany dia miisa eo amin'ny 650 eo. Mizara roa zany ny mpianatra. Misy zany no mpianatra mianatra ny maraina dia misy ny mpianatra mianatra hariva. Ny maraina dia no mihinana an'ilay koba dia mifamatika isan-kerinandro zany ireo mpianatra ireo mihinana ny koba io. Dia eo ihany koa zany tsy vitan'ny élève compagnie no manao an'ilay soutien scolaire fa ao ihany koa zany ilay mpianatra izay hita amin'ny mpampianatra zany fa sahirakirana ny ampianarana any dia manao an'ilay soutien scolaire zany isaka sabotsy. Nombre mitokana iny fotsiny iny no atao fois telo zany eto izy 6/5. Mettez dans le cahier, prenez le cahier de géographie. Ny ity sekoly ty EPP ty dia efa tamin'ny taona 2003 zany no vatsiny ny AFM sy ny NSAM ireo fitaovan'ireo zany ny koba sy ny formation zany eo ihany koa ny formation rehetra zany. Dia hatramina nanohanany anay moa zany ty EPP ty dia tsy tapaka foana zany mifandray izahay. Eto amin'ity toerana ity ihany koa
no anaovany NSM ny famatsiana koba ho an'ny mpianatra rehetra ato amin'ny EPP dia andeha ho jerentsika ary ny fikarakarana izany koba izany. Ka mahatongaligna andro balibaliky tsy mahita torimaso zaho tao agny fa tsy hitako egnatao tanindrazako tany tsy aliniko Aware samindray makan-drano tsy noalignonao tsy noalignonao anisana tanindrazako tany tsy aliniko tsy noalignonao anisana Onde tsy mba mihinana milendalenda fotsiny izy Vous mangez quoi? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? Ah, tena finaritra tsara zany ary iza nijanona teto anosy zato andrefana izy avy nijanona teto anosy zato andrefana bravo ho an'ny nijanona teto anosy zato andrefana iza ny nanao vitsili teto anosy zato andrefana tsisy nanao iza ny nanao sabaka iza ny nanao baolina Avec une toute petite voix, Banjkil répond c'est que j'ai faim. Sa maman l'invite alors à monter sur son dos et ils partent à la recherche de quelques pousses de bambou et de roseaux de papyrus. Banjkil remercie sa maman et à peine a-t-il trouvé sa place dans leur nid qu'il s'endort profondément. Dès l'aube, ça veut dire au tout petit matin, Banjkil se prépare à sa plus grande activité, chercher sa nourriture. Il a presque oublié sa bosse près de l'oreille gauche et les quelques égratignures ou blessures. Banjkil quitte son nid et essaie de grimper tranquillement sur un bambou. Mais il n'ose pas aller jusqu'à la pointe et encore moins sauter. Il se contente alors de quelques brins d'herbe par-ci, par-là. Pour rassurer Banjkil, ses amis sont là pour le récupérer si jamais il tombe. Mais il s'arrête et dit « Oh, merci les amis. Si un jour vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous aiderai volontiers. Nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous pouvons nous aider les uns les autres, comme dit Luabulana Malagasy, Ftim famali, mahatsara ny fihavanana. Araka izay soratra hitantsika eto izao dia eto amin'ny commune rurale Anosy Andrefana antsika amin'izao fotoana izao. Commune rurale Anosy Andrefana izay ahitana andreo EPP sy CEG izay misy ny élèves accompagnés karakarain'ny AFEM sy ny NSM. Ao amin'ny EPP moa araka voalaza dia misy ankizy 50 ary ato amin'ny CEG kosa dia misy ankizy 10 izay misitraka ihany koa ireo tombontsoa rehetra azon'ny ankizy amin'ny EPP. Dia izay zany mombamomba ny commune Anosy Andrefana. Fisaorana sy fankasitrahana tanteraka no atolotray zany eto amin'ny EPP Anosy Andrefana amin'ny AFEM sy ny NSM dia noho ny zava-tro be dia be zany natolony anay. Teo moa zany hatramin'izay zany dia niseho foana misy ny kobatsijo tsy tapaka mihinana ny mpianatra rehetra isan'andro
dia ny fitaovana ho an'ny ankizy élève compagnie a dia tsy ireo ihany fa zao inko dia mbola nanolotra kory zareo zany a ny crayon sy ny gomme ho an'ny mpianatra rehetra dia isaoranay be deaibe izy ao koa zany ny fanampiana zany nataony zareo anay zany ny formation ludique pédagogique natao nandritrin'iny vacances de Pâques iny dia nafinaritra be zany le fihaonana teto fa nahafa-pony mpampianatra rehetra satria nahazo zavatra tsara izy zany a entina ampandrosoana indray zany a ny pédagogie zany a eto amin'ny sekoly dia makasitraka indrindra to. Madame Voanga Pitondrabe, Madame Justine Théoïne, Madame Adeline Ravloulmandi, Madame Noura Zafinindina et Madame Nuidine Izmrava Vrezantio. Ça, c'est qui m'a validé ici. Le ministère a ravomanoué un certificat de une température et gagné. Tahoazonareo ampiarina amin'ny fampianarana amin'ny fiainana andavanandro ny zavatra amin'ny fampizarantsika manotahoagna fa tsy hitako hoe gnatao manotahoagna tsy hitako hoe gnatao tanindrazako tany tsy aliniko tsy noalignonao tsy noalignonao tanindrazako tany tsy alignoko tsy noalignonao